Nisy mpanao tapi anankiray na ataontsika hoe mpanao tsihy anankiray nanjary tsihy dia rehefa nanjary ilay tsihy izy dia nalamy tsara izany ka rehefa nijerena ny tao ambadika dia misy ohatran'ny kofehy, ohatran'ny potika kofehy izay ohatran'ny hoe ratsy izany no fahitana anazy. Fa izao ao ambadik'ilay ratsy dia misy an'ilay lafy tsarany dia hita fa tsara sy mirindra ary meva ilay tapi na koa hoe ilay tsihy. Inona lesona tiana sintomina ao amintsika izay manatrika izao fandaharana izao? Mety misy fotoana ianao mahatsapa fa ratsy ny fiainanao, misy fotoana ianao mahatsapa fa misy lafy ratsy ny fiainanao, fa tadio anefa fa Andriamanitra izay tompontsika io dia mahita ny fiainanao ray manontolo, ka tsy ny ratsy ny hitany fa le izy rehetra hatramin'ilay tsara ao ambadika. Tadio izany fa ao amin'ny lasa ratsinao na ao anatin'ny fisedrana izay lalovanao dia misy zavatra tsara ao ambadika izay mety ho lalovanao sy ho raisinao ihany koa. Ao aorianany ianao miaka-piakarana dia tadio fa misy fidinana efa noman'ny tompo anao. Ao aorianany ianao mandalo ady sarotra, mandalo olana, mandalo orana, dia izao ao ambadika izay dia misy masoandro mibalika izay efa omanin' Jesosy anao. Hoy ny teniny manao hoe Jeremia 7:1-11, Jeremia 7:1-11 manao hoe izao malala ny hevitra iverako anareo ho Jehova dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Tadio izany ry havana fa ao ambadiky ny ratsy rehetra dia efa mahita lafy tsara ny Andriamanitra no maniny ho ahy, no maniny ho anao. Hita ianao ny tompo. Amen.